Faly miarabantsika tsirairay avy indray amin'ity alatsinainy fa 20 volana janoary ity faly miarahaba ny isan-tokantrano tsirairay avy izay mandray ny ten'Andriamanitra amin'ity maraina ity. Mirary ny soa indrindra ho anao ary inoako fa akasika ny aty foana manjakariva i Kristy. Aloha inderatsika ny amin'ny mofinaina an'io dia hivavaka isika. I Andriamanitra rainay tsara ny azan-danitra ora misaotra anao izay ny amin'ny fitiavanao sy ny famindramponao misaotra tompo satria tsy manadino anay tokoa ianao fa manampy anay ary mikendry zava-tsoa lehibe mihoatra lavitra noho ny zavatra eritreretinay aza. Eto izay andray ny teninao, andray ny toromarika rehetra avy aminao, andray ny fankahirezana avy aminao. Fa mety eza ianao tompo hiteny manoloana anay. Aminaran'i Jesosy, amen. Teny mofinainantsika androany dia manao hoe mandeha tahaka an'izay nandehanany. Nalaina amin'ny ohabolana 7:20. Manao hoe ny lalan'i Jehovah dia fiarovana mafy ho an'izay tsy misy tsiny, fa fandringanana kosa ho an'ny mpanao ratsy. Amen. Raha toka nanaraka ny torohevok'Andriamanitra hatrany amboalohany isika dia maro nefa niova fo anaraka ny fahamarinana amin'izao fotoana izao. Maro nefa no nametraka ny tongony ao amin'ny lalana amin'ny kitoatoana. Ranadahy sy rahavavy manomana lala mahitsy, andrao ho tafotoana ka ho tafiala amin'izany lalana izany ny mandringa. Aoka tsisy olona naraka lalana amin'ny kitoatoana izay efa noforoniny hafa satria tsy ny tenany ihany no any amin'izany fotoana izany fa ny hafa ihany koa izay mahita fa toa efa lala masaka izany lalana izany. Aoka ianao hifidy ny hizotra amin'ny lalan'ny fankatoavana, ataovy azo antoka fa mijoro eo ambanin'ny fiarovana lehibe ny manana ny fahefana rehetra ianao. Aoka ho tsapanao fa tsy maintsy aseho amin'ny fiainanao ireo toetran'i Jehovah ary tsy maintsy misy asa fitaina ho aminao izay molavola ny toetranao hitovy amin'ny azy. Atolory ho tarihy ny tenanao. Manao ny asantsika eo ampiatrehana ny fitsarana isika. Aoka isika hianatra avy amin'i Jesosy. Mila ny fitariana amin'ny fotoana rehetra isika. Tokony hametraka an'izao fanontaniana izao hatrany isika amin'ny dingana rehetra manao hoe ity ve ny lalan'ny tompo e? Fa tsy ny hoe ity ve ny lalan'ilay olona izay manana toerana ambony noho izaho. Tokony hanahirana ny saintsika ny hoe manaraka ny lalan'ny tompo ve izaho sa tsy manaraka ny lalan'ny tompo. Aoka tsy hifantoka amin'ny olona zany ny fanarahanao amin'i Jesosy fa hifantoka amin'ireo izay toromarika nomeny tenin'Andriamanitra antsika. Men'Andriamanitra voninahitra sy asandrany ny fanahy manana fo mahatoky sy feno faharesen-dahatra rehetra izay maniry fatratra ny andeha anoloan'Andriamanitra ao amin'ny fahatanteran'ny fahasoavan'i Kristy. Tsy andao na hanao tsinotsinona ny fanahy anankiray izay manitry tena sy matahotra izy. Inoantsika ve fa hiasa ao am-pontsika tokoa Kristy e? Ka raha velantsika hanao an'izany izy dia tena ho dioviny, tena ho hamasinina isika amin'ny alalan'ny are-pahasoavany. Fepetra ahatonga antsika ho mpiara-miasa aminy izany. Vitantsika miaraka amin'ny hafanam-po sy ny fomba fijery masina ve ny mankasitraka ny herin'ny teny fikasany ka ampifanaraka azy ireny amin'ny tokony ho izy tsy noho ny amin'ny fahamendrehantsika fa noho ny amin'ny fitakiantsika ampinoana velona ny fahamarinan'i Kristy. Tsy misy ady lehibe sy mahery toy ny fitiavan'Andriamanitra ho an'ny zanany ary aoka izany no reharehantsika mandrakariva. Ny hafatra tiana pitaina amin'ity maraina ity dia izao hoe aoka hijery mandrakariva an'i Kristy isika. Hijery ny lalana izay asainy andehanantsika, andeha amin'izany. Tsy hijery ny hafa hoe zao ve ny olona tahaka an'izao nefa mba ohatran'izao ihany. Ka aoka tsy ny olona no hahatonga anao handroso na hahatonga anao hiemotra fa aoka
hitsinjo alavitra. I Kristy no niantso atsika, izy no nividiny raha atsika, izy no nanome fampanantenana atsika, izy ihany koa no nanome ny fomba rehetra sy nanao ny fomba rehetra mba ahafahantsika mandova ny fanjakany. Aoka izy rery no ibanjina ny saitsika, ary rehefa izy no ifatohan'ny saitsika dia miova ny zavatra rehetra, satria fantatsika ny antony mbola hijoroantsika amin'izao fotoana izao. Vavakisika ny malala tsara indrindra mbola misaotra anao izahay ny amin'izany teninao izany. Misaotra anao ihany koa izay mampianatra anay ny tokony himpanjina hatrany ianao, ary ny andehananay tahaka an'izay nandehananao ihany koa. Tompo ampianaro izahay mba hanana fomba fanao izay mifototra eo aminao mandrakariva, ka ny antony zavatra rehetra ataonay sy mandrisika anay hanao zavatra anankiray dia noho ny fahatsapahanay fa efa nifidy anay manokana ianao. Aminaran'i Jesosy, amen. Piaro